fa nandray maso ivovahiny maromaro ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo tamin'ity androndroany ity teny amin'ny lampam-panjakana ny Mahazoarivo teny. Isan'ny noresahana tao anatin'izany moa ny fanamafisana ny fiarah-miasana Madagasikara amin'ireo firenena avy any ivelany. Mifanesy teny amin'ny lampam-primatureny Mahazoarivo ireo maso piara-pionatoka vahiny miara-miasa Madagasikara. Isan'ny noraisin'ny Prime Ministre Ravelonarivo Jean ny maso Amerikanina Andriamatoa Robert Yamate. Nanatotosa fitsidiana ara-panajana Prime Ministre tokoa ty maso ty ary niarahaba azy no nandraisan'izao toerana ambonin'izao. Ary nafinaritra ny dinika tao satria tena dinika ampirahalaina ary nijerena ny lasa sy ny ametrahana ny hoavy mikasika ny fahasalamana, fampianarana, ny tontolo iainana, ny fiaraha-miasa ara-miaramila. Ao koa ny fitaovana rehetrarehetra hoenty hanaovana ohatra hoe ny volontaire betsaka Amerikana eto zay niresahanay ny fifandraisana Amerikana sy Madagasikara zay fainilazainy teo zany. Ary ao anatin'izay koa dia voalaza ny fitongavan'ilay sambo hitatsika ao Toamasina manao fitsaboana maimaipoana ary ny angatana zany dia niresahana tao mbola hitohizan'io zany. Ireo manana programa koa amin'ny fizarana sakafo, sécurité alimentaire. Tonga nitsidika amin'ny Prime Ministre Ravelonarivo Jean ihany koa ny solitenan'ny vondrona Europeanina miasa eto Madagasikara, Andriamatoa Antonio Sanchez Benedito. Ankoatran'ny fanamafisana fiara-miasa eo amin'ny vondrona Europeanina sy Madagasikara, dia isan'ny natao vaindohan-dresaka teo amin'ny rotonta ny famohanana ny ampahany voalohany amin'ny fanampiana ara-bola amin'ny Madagasikara avy amin'ny vondrona Europeanina, ny fahavonona ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana ny firenena tsara tantana, ny fanatsarana ireo androm-panjakana ary ny firenena tandalana. Tonga nitsidika an'Andriamatoa Ravelonarivo Jean ihany koa ny maso ivoan'ny Maurice Andriamatoa Arvin Boulel izay andao an'i Madagasikara rehefa avy niasa teto toerana nandritra ny 7 taona. Hita ny mission namboarin'ny ambassadeur zany teto Madagasikara ary 7 taona izy niteto ka dia isorana manokana zany tamin'izay zava-bitany teto Madagasikara dia mba nanao jery-totoka kely ny rehetra zay nataony teto Madagasikara nandritra n'izay 7 taona zay dia mbola maniry raha maniry koa ny tenantsika zany izy ny tenako nilaza teo hoe raha ny fitohizana zay asa zay amin'izay isolo anazy ary tsy azo adinoina fa ny Mauriciana zany zany hoe Maurice zany dia anisany nandray anjara betsaka tamin'ny fampandehanan-draha raha ny négociation natao tamin'ireny fotoana reny zany tamin'ny andalovantsika tamin'ireny crise nandalo teto amintsika. Ny araban'ny Prime Ministre vaovao ihany koa ny maso Indonésianina Andriamatoa Hartanto Vargadinata. Ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotonta indrindra eo amin'ny sehatry ny fambolena ny tena nasongadina nandrisy ity fionany ity. Tao anaty firahalaina tanteraka no nizoran'izany fionan'izany. Nilaza ny Prime Ministre Ravelonarivo Jean fa manohana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny gouvernemanta izay hotarian'ny Prime Ministre vaovao ny fianakaviam-be iraisam-pirenena.